izay solotena candidat solombavambahoaka miaradia eto Madagasikara na KSMD sy ireo vahoaka miaradia aminay dia sary-piaro amin'ny safidim-bahoaka tao anatin'ny ara-dalàna sy ny mangarahara. Ka noho izany dia manao izao fanambarana izao fa araka izao teodrarah misafotifoty eto amin'ny firenena izao dia tsy ekena ny fitoaman'olona midina an-dalambe sy ny fanakaramana olona hanakorotana fitondram-panjakana. Mila fitonina amin'ny vahoaka malagasy ary tokony hisy ny stabilité politika eto amin'ny firenena satria mantsy efa hita ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanerenana Madagasikara. Koa sary-piaro tanteraka izay vahoaka malagasy tamin'ny fametrahana fitondrana io satria tao anatin'ny ara-dalàna no nametrahana izany safidim-bahoaka izany. Fanamarihana ny fahavalom-bahoaka dia atokana eto amin'ny firenena ny hialana izao fahatrana lalina izao. Ka raha sitrakay dia tokony atao ny fampihavana pirenena eto Madagasikara.